Alleluia. Falmerabasika indray raha lasana bavy tafaona etondray androany noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary ety ampiandohana dia manonona ny falebiazan'Andriamanitra amin'ny fiainanao manonona zany fahasoavan'Andriamanitra zany fiadanan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra ny tena koa mbola manome tombosoa indray ahafahako manompo azy indray eto androany ary makasitraka ny raiko mponona ara-panahy ato amin'ity fiangonana ECT dia dokotera Rina Mivady zany izay mbola manome fatokisana indray androany hitondra ny soa ho anao indray androany ho tarin'ny fanahy masina eto androany ho voninahitra an'Andriamanitra ririany. Ary isaorako ihany koa anao tonga manatrika an'izao fotoana zao satria ianao dia be voninahitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao ary ianao ny ataon'Andriamanitra hoe malalako anao, zanako anao. Dia azaiko anao omeko voninahitra ianao ary ho anao mihitsy ny hafatra androany tsy ho disanjara ianao. Ary efa ela ihany nanaovana an'ity live ity, efa ela zay nanompoana an'Andriamanitra zay ary tena mahita ara-lasana bavy fa tsisy diso anjara zany ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsisy diso anjara eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho tahinany ianao androany lasana bavy. Araka ny loha hevitra ny teny faminaniana antsika moa ato amin'ity fiangonana ity dia ny fandaminana tsara. Fandaminana tsara andamina ny fiainantsika Andriamanitra amin'ity volana ity. Raha mino anao dia ho tanteraka amin'ny fiainanao zany satria ny finoana ihany no anatanterahana amin'izany. Ary ny lohatenitsika androany dia ny fitahian'Andriamanitra. Ny fitahian'Andriamanitra. Raha lasana bavy anambara ny sekret anankiray na anankiroa eto indray androany ahatonga ny fitahiana eo amin'ny fiainanao. Ety ampiandohana dia efa mampanantenanao sahady ety ampiandohana dia tiako anao ahatratra amin'ny farany fa ho anao sy ankonanao ty ary miditra tanteraka isika androany ana tontolo arabola ny anananao arena ny anananao izay mba iriny fonao eto amin'ity tany ity. Ahoana ny ahatongavanao an'izany? Ahoana ny sekren'Andriamanitra tia anananao an'izany? Ary rehefa manana an'izany ianao dia ahoana ny azomana an'izany mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra, mba hiavaka ianao miavaka amin'ny fananakarenan'ny Zetlisy sy ny fananakarenan'ny Kristiana. Raha lasana bavy enoy ty afatsy tio anao, enoy ty afatsy tio aho anao. Vakisika ny ten'Andriamanitra zay teny faminaniana ato amin'ny fiangonana oabolana 24:6 no vakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fahaizana mandamina tsara no entinao miady ary raha maro ny mpanolotsaina dia misy famonjena. Halleluia. Zany ten'Andriamanitra andaminanao eto Andriamanitra androany, anambara ny fahombiazanao eto Andriamanitra androany hoe izao anie ny mampilamina anao io izao anie ny ampamokatra anao io izao anie ny sekren'io ety ampiandohana dia ambarako foy dia foy ny momba ny resaka arabola, ny momba ny resaka arabola, ny momba ny resaka ara-material, ny momba ny resaka tany, trano rehetrarehetra. Raha lasana bavy izany dia misy sekret ho anao izy io ary efa teny efa eninao ety ihany ny teny izay hovakiko rehefa avy eo fa ny antony anananao ny antony azahoanao fananana, ny antony mba azahoanao arena, ny antony mba azahoanao valimbavaka dia misy apara avy ao aminao. Ny fitahian'Andriamanitra raha lasana bavy dia misy esika, misy karazana zavatra avy aty amintsika vo zay Andriamanitra vo mitaha. Minafa azonao zany teniko zany. Misy etsika avy aty amintsika any anatsika any manombatsika vo zay Andriamanitra vo mitahy zasy anao.
na arabola io na ara-panahy io na hery mavaka io na inona fahasoavana fahatsarana tiana ho azo dia misy etsika raha lasy anabavy avatia amiko sy anao. Raha lasy anabavy miomany ianao ary partageo ny livesika amin'izao fotoana zao partageo mba ahazo namatsika tsirairay ka mialohantsika anohy ny fotoana ivavaka isika fandao aloha itsika andao andihitsika ideran'Andriamanitra dia avy eo isika mametraka tanteraka an'ity fotoana tia amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka indray dia hiditra amin'ny fizarana n'izany lohateny zany tsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andao ary
mihina fa samby niaraka ny dera sika tandroany tamin'ny nira iny niaraka ny faly niaraka ny ravoravo ary tadizy raha lasa nababy fahazanak'Andriamanitra zasy ianao zany manao formation fotsiny sika aty tany fa any an-danitra any efa fantasika fa tsisy toriteny tsony tsisy fibebana tsony fa fiderana isanandro ho an'Andriamanitra sika ary ny miderana azy eto dia mihetsika ny lanitra manontolo ao ary hiaraka amintsika eto ahitatsika eto indray izy androany ampifaly isika Andriamanitra androany miomana ary ianao andao sika hivavaka amin'izao fotoana zao raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao tompony amin'ity fotoana ty makasitraka manome voninahitra anao misaotra tompony amin'ny tombosoa nomenao ny namako rehetra raha lasy anabavy rehetra zay manatrika eto makasitraka anao indrindrandrindra ny mpanomponao dokotera Rina mivady zay raiko ato amin'ity fiangonana ity zay mbola manome fatokisana indray nampizoro anay eto indray ny ranao anambara ny sitraponao eto indray androany tompo mesanao tahaka an'izay mesanao fa nandritra izay mbola nataonao nandritra izay dia mbola hainao manao an'izany androany satria Andriamanitra tsy miovy anao tompo mivavaka amin'izao fotoana zao aoka isy famindrapo famelan-kelika tanteraka ahitanao zay tsirairay izay manatrika an'izao sokafony masinay sokafony masiny ny sofinay mba andrendray ny fonay mba andray tanteraka ho tonga ho tamin'ny lonako tompo ka aniry ao anatinay ny teninao ho avy sy ny teninao ho ambaranao ndray androany amin'ny alalako misaotra tompo ary ambaranay fa mpandresy zay androany na ina fanelingelena ataon'ny fahavalo dia ambaranay fa tsy asakana zany ambaranay fa tsy ambinina aminay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra dia ho anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen amen raha lasa nabavy hiditra tanteraka isika zao amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra araka ny lohateny teo hoe ny fitahian'Andriamanitra efa nazavaiko tena ambony moa hoe ny fitahian'Andriamanitra dia misy avy aty amintsika vo zay vo mitahy Andriamanitra izara ny zany foy zany aminao androany izara foy satria foy ny fotoanantsika ndao sika amaky ten'Andriamanitra atrany misy ten'Andriamanitra anakonovaka isika androany dia ao amin'ny Malakia dia ao amin'ny Genesis fa mialohan'izany dia tiako ny ilazy satria ato anatiko izy zany be dia be no miresaka na kristianina izy io na hoe azo lazaina hoe mbola sy kristianina milaza momba resaka arabola rehefa miresaka arabola ny mpivavaky ny mpitoroteny ny anam-piangonana dia be dia be no miteny hoe tsy tokony ho resana anam-piangonana zany za moa matetika mametra-panontaniana zany satria nefa nametrana fanontaniana taminazy zany hoe moa ve ianao tsy mila vola ianao mamaly azy za mamaly anazy za izao na dia mitoroteny mila vola na hanaovana asan'Andriamanitra raha lasa nabavy mila vola na andeha avion mila vola andeha tomobile mila vola ividy tomobile ividy avion mila vola ividy an'io lamba tafinao mila vola ividy kosa ianao voaterazaka zaza io mila vola io mila vola ny eto tany izany tsy mila vola raha lasa nabavy mina fa azonao nytiako holazaina be dia be no milaza za koa taloha somary efa saiko tratra amin'izany fa za milaza aminao zay mahatonga ana mizory eto ary ny toriketo dia zavatra efa nandalovako ary ny toriketo dia zavatra efa heliko zavatra efa hitako maso zany no toriko aminao eto ary indrindrandrindra moa ny filaza tsara no toriko eto aminao dia ny ahatsaranao ny ampahomby anao ny ahatonga anao ho be voninahitra ny ahatonga anao tena manome voninahitra Andriamanitra eto amin'ity tany ity zany filazantsara hoentiko aminao filazantsara avy amin'ny Jesosy Kristy dia ny fanavotana ny olombelona rehetra haleloha ianao aneneta ny ateafana izany teny zany raha lasa nabavy misy koa na kristianina izy io na tsy kristiana ho iady mampiasa nyity teny ity rehefa mahita namana mba avotan'Andriamanitra mahita namana mba avitra fa manaraka ny prinsipa an'Andriamanitra dia mandefa nyity teny ity ao amin'ny Matthieu 6 misy anazy zay milaza hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia zay vao manaraka anareo io atao an'izany misy zay vao manaraka anareo io ka sao aloha raha lasy anabavy ho anao mikasaka an'Andriamanitra
Ho an'ny olona mikasaka an'Andriamanitra dia tsy maintsy hara-karena io raha manaraka ny prinsipan'Andriamanitra. Tsy maintsy manaraka anazy ny vola, manaraka anazy ny tomobile, manaraka anazy ny avion. Ireo pastera manana avion tomobile be dia be ireo manompo an'Andriamanitra ireo, mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy, ho aminao koa ne zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Izara amin'izao fotoana zao ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ka mialohantsika hamaky an'ilay Malakia zay efa vakitsika isan'andro, Malakia 3 sy no vakiko. Fa andao aloha isika hamaky ny Genesis. Genesis toko voalohany 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endrikatsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina. Sy ny voromanidina, sy ny biby fiompy, sy ny tany rehetra, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nisodrano azy hoe maroa fara sy miabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompo azy ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Toy izasika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Genesis ihany toko 2:20 ka hatramin'ny 7:20 vakitsika indray. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondry tory andra-lehilahy, ka dia natory izy, dia naka ny taolatehezany anankiray izy, ka nakombona nofo hosolona. Ary ny taolatehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamindra-lehilahy dia nataony vehivavy, ka nety ny tany amindra-lehilahy. Ary hoy ra-lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofy avy amin'ny nofiko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Rahalasana vavy goavana be zany tenin'Andriamanitra zany. Ary zay misy no revelena eto amintsika amin'ny alalan'ny fitahian'Andriamanitra. Mety manontany tena anao zao hoe ahoana moa resaka fanambadiana, resaka damasiava indray no holazaina eto. Eny, zay misy no holazaina aminao misy karazana idiran'ny fiainanao io teny io. Ndao ara hamaky ny ten'Andriamanitra Malakia amin'izay isika. Vakitsika Malakia 3:10 ka hatramin'ny 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fahafolon-karena rehetra ho ao amin'ny trano fireketako, mba asiakanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho hoy Jehovah tompony maro, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo, ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo, ka tsy animba ny vokatry ny tany itsony ireny, ka dia avamboa ny voalobokareo any an-tsara hoy Jehovah tompony maro. Ary ianareo atao amin'ny firenena rehetra hoe sambatra, fa ho tany mahafinaritra ianareo hoy Jehovah tompony maro. Amen, amen, amen. Raha lasana bava afoy moa ny fotoanantsika, fa tsy maintsy vakika any tenin'Andriamanitra, satria tsy hoe anazakazaka iazakazaka amin'ny fotoana ny ataosika eto, fa iazakazaka andray fitahiana, iazakazaka andray afatra avy amin'Andriamanitra, ampiova fiainana. Ny toriteny dia ao ihany sy ny tenin'Andriamanitra vakina sy ny afatra rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra, izany ny tahiana sika. Ka mihina fa aritratra amin'ny farany ianao indray androany. Enoy tsara ary ny afatra avy amin'Andriamanitra. Hoy izy zateo ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia misy apara, misy karazana singa avy any aminao ho zay vao mitahan-Andriamanitra. Iresaka rabola teo ary iresaka ara-panahy aminao ihany koa rehefa avy eo. Ny olona anankiray zany no lasana bavy araka ny teny tata amin'ny Genesis hoe namorona olona Andriamanitra ho tahaka azy, ary efa nitsofina Andriamanitra rany Adama
i Adama tamin'io miteraha maro mamenoany tany manjaka zay reo tsara ity raha ity mbola tsy eo akory i Eva tamin'io mbola tsy nipoitra teo i Eva na i Adama angamba eny mety hoe mbola voanamboarina moa izy zany fa mbola zaza izy moa efa ololehibe to mbola tsy nahatsiary saina hoe inona moa zany ny amoronana an'izany ny famoronana aloha zany eto raha lasa nabavy dia ny teny ny eritreritra tan'Andriamanitra dia namoaka teny dia zareo tsara dia ho tonga nofo iteny io tonga nofo iteny mitonga zavatra iteny io teny daholo nanaovan'Andriamanitra ho zay vao mamolavola izy indraindray eto dia te hanambara aminao hoe zareo tsara zao révélation zao mbola tsy tonga i Eva dia efa ny ten'Andriamanitra hoe mamenoa ny tany miteraha zany hoe lehibe vavy efa nampanantenan'Andriamanitra nefa mbola tsy teraka ny anaovana azy mbola tsy teraka ny amoronana n'izany zavatra sy fiterahana zany nefa misy karazana avy aty amin'ny Adama ihany anefa vao tanteraka izany zavatra zany taiza nakany itompo azy itompo misy no nampatoreny Adama tsy haiko izay zavatra nisy tany amin'ny teo aloha hoe fanambarany tompo ihany fa tsy voasoratra eo moa izy ka tsy amorony etsika mety tsy naharaka i Adama tsy araka ny sekren'Andriamanitra ny fihevitr'Andriamanitra hoe tompony avy aty aminahy ihany anie zany Eva iterahako amin'ity tenenin'Andriamanitra ty zany fa alao ampatoreko izy Andriamanitra nesorony tao amin'ny tola teza tao anaty io telo teza io mas ao anaty ao dia namoronana vehivavy zay mahatonga ten'Andriamanitra hoe ny vady zany dia fitahiana avy amin'ny Jehovah io ny vady dia fitahiana satria amintsika malagasy masy zao nyteny misy hoe ny anambadiana ao no mba hiterahana aty masy le olona tsy miteraka raha malagasy le izy dia tena tantara misy karazana rafozana ray aman-dreny somary tena midritritra sehatra amin'izay raha tsy miteraka ny vehivavy na izy mivady hoe niterahana mba hanambady mba hananjanaka azafady ny zanaka no arena voalohany indrindra ho izy ny malagasy tanao zany ny vady zany dia arena ho an'izay manambady moa zany zay le izy raha lasa nabavy arena ny vady satria misy karazana fifaliana fanomezam-pahasoavana omeny tompo ao misy karazana arena omeny tompo ao hananana zanaka dia hiditra amin'izany arena zany sika zao ka teo i Adama tao aminazy ihany kay no namoronana arena ho anazy azonao angamba ny tiako lazaina nao ary asika hiditra lalala koa amin'izany mina fa azonao ny tiako lazaina sy ampianatra resaka fanambadiana aty na hitory resaka fanambadiana fa hitory momba ny arena fahavokarana amin'ity tany ity fa indraindray itsika variana mivavaka tsika variana be debe mifadiana tsisy maharatsy azy tsisy maharatsy an'izany resaka rabola itenentsika io resaka fahavokarana amin'ity tany ity fa misy apara afaty aminao zay anao vao tafavoky Andriamanitra ne nanome olombelona nanome n'izao karazana arena eto amin'ity tany ity zao manome ny ovola Andriamanitra zany manome dia izy amin'izay miteny hoe ao amin'ny omeko io ihany no anomezanao anaovanao etsika aminahy dia zay avo afaka amin'ntanao tonga dia mahisy be zany ty resaka ty hoe nomeko vola nomeko rivotra nomeko fahasalamana nomeko vatana nomeko an'ireo rehetrarehetra zanaka rehetrarehetra reo ka raha mbola tianao tahiny ianao ambiny tianao mba hisy faniriana amin'ny arena amin'ity tany amin'io zavatra omeko anao ihany no titahiko anao anaovanao etsika amiko halleluja ho aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ane ny maso patakaranao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nao ara itohitsika milaza ny ten'Andriamanitra ny Baiboly milaza hoe ny fitahiana dia avy amin'i Jehovah nio fitahiana omeny Jehovah io ihany anefa amin'io fitahiana ihany no anetsehana an'Andriamanitra dia zay izy voafaka mita be atsika zany hoe raha tana amin'ny zay efa mahafantatra amin'ity teny ty hoe domoko tapany mba hanoherana
ohatr'izay mitovitovy ohatrohatr'izay ihany le izy dompitapany mba meherana nefa tao anatinao anefa zany zavatra zany sa te hanakarena sotrao fotsiny ianao tao anatiny nakana ny Eva vo zay vo nivadoka olona izy vo zay vo miteraka olona be lehibe dehibe izay vo tonga nilay fitahina tsara indrindra le zany manambady aman-janaka zany lasa anabavy be dehibe ny olona manambola be manakarena be fa tsy manambady aman-janaka izy fa mba te hanireny zany izy fa io no arena eto amin'ity tany ity tsara indrindra omento zaza dia zao amin'izay arana izy te hanambola be ve ianao io volanao ve matetiky mahazo vola io dia ohatrany lana amin'ny aretina lana amin'ny trosa ohatrany misy zavatra alehany zao tsotro zao fotsiny ianao mitady asa nefa tsy mahazo ianao be dehibe mietsika ataonao mitady promotion nefa tsy mahazo any amin'ny asanao any misy karazana etsika ataonao na amina tontolo ara-panahy io na amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika any amin'ny tontolo ara-panahy moa zay amin'ny faraparana eo ataoko efa nomen'Andriamanitra atsika koa zany ny fahefana nomenao ao izy Jesosy dia efa nomeko an'izy reto ka i Jesosy nanao etsika avy amin'Andriamanitra vo zay vo nipoitraka olo ireo fahatsarana fanasitranana marobe andao ara-hiditra malaky teo tsika mazava ny teny malaky be dehibe izy hoe efa testamenta tanaloha io fa tsy ilaina tsony tsy zay le izy za koa tao anatin'izany teo aloha fa mizoro amin'izao fotoana zao fa marina ny ten'Andriamanitra tsy nahalala teo aloha fa ary nio vola nomeny anao io zany hoe io arena omeny anao io rehefa mikarama n'olo anankiray manambola n'olo anankiray ka tia mitombo tsara zany ary tia sy ho simbasiba tsisy valalam-pandany ary tianao hisokatra tsara io lanitra io anao lanitra avy ao amin'Andriamanitra ampanakarenanao apiditra ambiampo anao dia efa nomeny tompoko ny secret principe nomeny misy karazana izy ao fanatitra fa folo-karena misy karazana any amin'ny fiangonana maro ihany koa manao inona ty voaloam-bokatra fanatom-pisaorana maninona moa Andriamanitra nanoratra anazy ity naninona moa ndry i Abrahama nanao anazy io manao fanatitra manao fahafolo-karena naninona moa zany ndry Isaka naninona be dehibe ndry i Abela nanao fanatitra avy taiza zany hevitra zany avy tamin'Andriamanitra io raha lasa nabavy avy tamin'Andriamanitra io ka rehefa te aomby ianao io arena aminao eo ihany zay ny napatoriany ny Adama tsy mahatakatra Adama tsy mbola noainy le izy dia Andriamanitra misy no nampianatra anazy tsy noainy nanatanteraka zany hoe misy karazana fahasoavana anetsehako an'Andriamanitra tamiko iza zany aniza zany le fahasoavana nomeny tompo anay ihany fahasoavana ane ny vatanao arena ane ny vatantsika io niforonina tamin'ny alalan'ny tany izy teo aloha dia avy eo ny foronina tamin'ny alalan'olona anankiroa amin'izay isika io zao fa tany ny tany amin'ny voalohany fa amin'io etsika io amin'izay amin'ny ataonao amin'io amin'izay amin'io volanao fahafolo-karena sy fanatitra misy karazana maromaro zao fanomezana zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe misy ny manome misy ny mahafoy fa mitombo ihany ny arenany zay mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe izay manambe ho ampitomboina be satria manaraka ny sekren'Andriamanitra izy azagaga anao raha lasa nabavy raha ianao manao akaikinao io manaraka ny principe an'Andriamanitra ka ho tahina mihoatra anao na manana diplôma baka plus 5 tsona renao izy T1 fa manaraka principe an'Andriamanitra izy fa izy lasa tena amboninao izy sady mahagaga misy olona samy manana zavatra ihany io fa misy fiarovana be dehibe ny anazy mety manontany masy ianao fa maninona azy na dia tsy manompo an'Andriamanitra ary ny olona anankiray manan-karena ary manana ohatr'izao zao miteneniko anao raha lasa nabavy misy natao hoe fahitapity misy olona ataon'ny tompo manan-karena sotrotrao fotsiny izy ambinim-boly izy zay fa
raha tsisy tanan'Andriamanitra ny miazona an'io dia feno alahelo io, feno fahavalo io, feno tebotebo io raha nasana vava. Ary tsy hitovy misy le olona anankiroa manan-karena manompo an'Andriamanitra miarena sy ny olona anankiroa, ny olana le anankiray tsy manompo an'Andriamanitra. Miavaka izany izy Andriamanitra. Avako no manompo ahy sy ny tsy manompo afenao fotsiny, tsy miditra ao ny tokantrano io. Tsy fantatrao ny ao anatinao fa ny katikatra ny hitanao, ny avion ny hitanao, ny poerapoera sy ny volamena ny hitanao. Misy karazany eo, nandalo an'izany ara lasana vava, nahita an'izany aho. Misy olona marobe efa nandalo tamiko, misy be dia be ny olona efa mandalo seza marobe nefa manan-karena be. Hotahian'Andriamanitra ny hainao, hotahian'Andriamanitra ny hainao. Ny sekret anokafan'Andriamanitra ny lanitra ao anao dia fanaovana fahafolon-karena. Efa fatany tompo fa misy valalam-pandany ihany. Izay le mahatonga anazy ato hoe misy asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy animbany vokatry ny tany intsony ireny. Tanao zany rehefa manao an'izay hetsika izay ianao dia tompo mihitsy no nisy mafy ny valalam-pandany. Misy karazana valalam-pandany hoe misy aretina, ianao ne misy aretina, misy karazana aretina raha rasana vavy amin'ny alalan'ny vola ny manasitra anazy. Izay mahatonga anaty ilaina ny eny vola, ilaina ireo arenareo. Ianao io zao anefa misy marary ny fianakavianao fa lany vola be efa. Izay no novako zany hoe be dia be n'olona efa nandalo. Hitako na nandalo tamiko, na hitako tamin'ny mpanompon'Andriamanitra maro nandalo taminazy, hitako amin'ny fiainan'olona mandany vola be any amin'ny hôpitaly, tsy rasy ny any amin'ny hôpitaly, tsy rasy ny dokotera. Fa misy sekret kosa tsara taon'Andriamanitra antsika hoe manompoana io Jehovah io amin'ny alalan'io volanao io dia hoe sorona aminao ny aretina. Misy karazana aretina amin'io vola io ny mpandany, aretim-bola, arety tsy fananam-bola, arety ohatrany lanilany zany fotsiny ny vola. Manaova apara amin'Andriamanitra, ataovy ny aparanao avaty aminao ihany Andriamanitra vafakita abenao raha lasana vavy. Misy sekret daholo fanomezana mpanompon'Andriamanitra, manomeza mba homena anareo izy, fanomezana olona mpanankiray, fanomezana mahatra, fanomezana ireo olona tsy mananareo, olona kamboty maro samihafa. Misy karazany io fa eo Andriamanitra mitanao bebe kokoa. Renao neny anakarena zay naovany ny ten'Andriamanitra hoe sarotsarotsa mpanan-karena ny idirana ao an-danitra ao ny fanjakan'Andriamanitra. Raha manan-karena na zetnisa na kristianina manahirana io raha tsy mandeha amin'ny prinsipa an'Andriamanitra ianao. Za fa niteny an'izany, mbola sahirana kokoa ny manan-karena, na mivavaka izy na tsy mivavaka, toy izay ny mahatry. Mba andrama afaka andramanao ny mahatry le tsy zany tsy manana zanany tsy mihinan-kaniny, tsy mihinan-kaniny. Misy mihinan-kanina roa andro telo andro izy tsy mihinana. Izany mahatonga ten'Andriamanitra tena misy fanetretena hoe mba midira fifadikany afaka andramana an'izy. Mifady anina roa andro, telopolo andro, roapolo andro dia tena hitanao hoe ay misy fiadanana toy izay le misakafo sanantsanandro, toy izay ny manan-karena be ny mifady anina misy fiadanana bebe kokoa. Ny tsy manana toy izay ny manambe io. Nefa raha manambe kosa nefa anao ka ainao no mitondra anazy manaraka ny prinsipa an'Andriamanitra, mahay mizara ianao, ainao zany zavatra zany dia hotahian'Andriamanitra ianao. Ary ho be dia be ny hotahian'Andriamanitra mihoatra avy aminao. Raha lasana vavy tapitra amin'ny fotoana ndao sika hivavaka amin'izao fotoana zao. Mety miteny ianao hoe zany manao an'izany fa ahoana raha no tsy ohatran'izany. Mety hoe resaka délivrance ny tariny anontanianao hoe voalohany indrindra aloha dia tsy délivrance ny azahoana vola arena fa prinsipa an'Andriamanitra. Fa kosa raha misy ozina any amin'ny trano misy ianao, any amin'ny nanomboka tany amin'ny dadabe sy rehetrarehetra tany misy blocage, misy fampisaviana, dia délivrance ny atao amin'izany, fanafana ny atao amin'izany. Hiditra alohantsika hivavaka farany any dia be dia be no manontany hoe ahoana ny ampahery mivavaka, ahoana efa misy tenin'Andriamanitra ihany hoe niditra tany aloha hoe ho lasa mpaminany, ho lasa profety, ho lasa ho mpanompon'Andriamanitra lehibe ianao. Andriamanitra dia izy io efa nambarany io, efa nisy promesa ny teo aloha. Ianao nefa nisy promesa hoe anakarebe ianao, efa nisy teny navositra ny mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy namositra anazy amin'ny alalan'ny mpanompo fa hanambe ianao io,
fa zao nefa mbola tsy teraka nefa zany zavatrao hatram'izao ataovy ny hetsika mbola tsy teraka mbola tsy tonga efa nanao an'izany tenjan'Andriamanitra miteraha maro mamenoany tany tahaka izany hoe Abrahama fa nanao hetsika ny rahalahy Abrahama vao tanteraka io vatany nahitan'Andriamanitra anjely olombelona nisolon'Andriamanitra nandapa nampandrosoiny Abrahama izy nisy hetsika natao namono zanaka omby matavy izy zanaka omby tsara izy vondraka tao nanao nanasany tongotry olona io i Abrahama misy apara avaty aminao vao mihetsika Andriamanitra efa nampanantenany any amin'ny taona maro izy io tsy haiko na azonao misy io zavatra azavaiko aminao io fa manao hetsika ianao eo Andriamanitra namosotra amin'izay anatanteraka ny efa teo aloha hoe aiza ny vadinao isy Sara rahalahy sy anavavy zay vao tanteraka ny teny fikasana manaova hetsika tahaka zany reheter vavaka ianao mifaza maray na mataovy na mampiloady tany raha mbola sy zatra ianao dia manaova réveil na amin'ny telefona na amin'ny montre za moa nilazan'izany tamin'ny vavaka maraina zay dia hoe manaova réveil ianao mivavaka ny miresaka amin'Andriamanitra mila mifankazatra amin'Andriamanitra isika mila mifankazatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra mila mifankazatra amin'ny tenin'Andriamanitra mila mifanososo amin'io isan'andro mamaky tenin'Andriamanitra makatoa ny mpitarika anao farany izay nefa teneniko teo mila manao hetsika ianao na hanampiasana azy vao zay anao vao mahazo promotion miasa tsara ianao makatoa anao fitsetreo mibôsinao dia ataotaonao fahatanany fotsiny liasa dia eo indray izy vao zay vao miatsara velatsy ianao dia miasa be tsy zany ny azahoanao promotion fa miasa ianao tsara atao tsara lera tonga lera mirava lera manao tatitra vita tsara ny asanao tsy maintsy mahazo promotion anao manaza ny chefinao anao tsy maintsy ianao zany andalon'izany raha lasanavavy azoko tsara ny tian'Andriamanitra lazay tahaka an'izany koa ny herim-bavaka misy karazana fifadikanana io misy karazana vavaka fitokanana misy karazana vavaka tendrombohitra misy karazana mivavaka mangingina ao an-trano ataovy ireo hetsika presipa nataon'Andriamanitra ireo dia tsy maintsy ho tanteraka aminao ilay mpanompon'Andriamanitra lehibe ahery toroteny izy fanasitranana mahagaga ianao io ane zany ianao io ilay mpanakarena ianao io ilay irin'olona ianao io ilay hotenenin'olona amin'ny Facebook indray manomboka androany hoe kasao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarina dia anaraka anao rehetra reo ianao efa nikatsaka ka valio fotsiny izy efa nikatsaka zany nazahoako andreto arena reto efa nikatsaka manatona anaty ianao anomezako an'le secret raha lasy anavavy ianao io ane zany amin'ny anaran'i Jesosy ianao io ane ilay ho atonin'olona fa tsy ho lanymbolana amin'ny dokotera tsony izy fa anatona anao dia ho sitrana ny marary rehetra tapitra eo ny fandaniam-bolana ary anaraka ny presipan'Andriamanitra izy satria lasa mpianatra amin'izay ianao fa manaova apara manaova zay tian'Andriamanitra tenin'Andriamanitra fafolokarena fanaty-pisaorana fanomeza mpanompoana an'Andriamanitra fanomezana ny olona maro fanomezana ny mahatra izay fahendren'Andriamanitra nomeny ianao tain'Andriamanitra ny ianao amin'ity alina ty dia tononoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fiarovan'Andriamanitra ny aminao ny anjelin'Andriamanitra ny hitombo manodidina anao ary tapako manomboka androany ny sakasakana tsy hafanao anaraka ny prinsipan'Andriamanitra amokaranao amin'ity tany ity tapako zay blocage karazana famisavinana amin'ny fiainanao potoka rava zany amin'ny anaran'i Jesosy ny karazana ozina atao anatin'izany ka anao dingana ianao manomboka androany zany manomboka androany fanapahanao ozina ao amin'ny resaka arabola dia fafolokarena sy fanatitra miverina manao an'io dia miverina milonina ny fiainanao arabola ara-materialy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapitra ny fotoana tsika raha lasana vavy mivavaka ho anao ho tahin'Andriamanitra manokana ianao sy ny akonanao dia tahin'Andriamanitra daholo hoe entiko fahasoavana sy famindrapoana araka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ho hatrany Jehovah andro lava itsika amen dia samia tahin'Andriamanitra andamina ny fiainanao amin'ny zanany Andriamanitra zany ny filaminana no entina anao indray androany anaraka ny prinsipan'Andriamanitra dia ilamina daholo io avy amin'ny tenanao ihany no ahafahan'Andriamanitra hitahanao
avy ao anatinao ny fanompoana an'Andriamanitra dia ho tain'Andriamanitra ianao. Avy ao anatinao ny fanaovanao fahafolokarena sy fanatitra dia ho tain'Andriamanitra ianao. Avy ao anatinao ny mivavaka dia ho tain'Andriamanitra ianao, dia tain'Andriamanitra daholo tompoko. When you and the Cassie and how me talking now.